mpiara-mianatra namana isany no miarabana antsika rehetra amin'ity sabata ity. Tafahoana soma tsara indray isika mianakavy noho ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fitahiana antsika tsirairay avy. Ka dia mba ampitaina amintsika mandrakariva ny fiadanan'ny tompo mandritra izao fotoana iarahantsika ankehitriny izao. Andeha hiaraka hivavaka isika raha nomboka ny fotoana fiaraha-mianatra. Andriamanitra rainay any an-danitro, sotranao izahay noho izao sabata zomenao anay izao ka ahafahana miaraka mianatra, miaraka mandinika ny teninao indray ankehitriny. Tomoe raha ty amponay tompo amin'ny lalàna fanenao masina ka ampianatra anay, ampitoetra mihitsy aza izany teny izany mba hitondra fanandramana sy fiainana vaovao ho an'ny tsirairay. Mamelany helokay ary aoka mba ho vita fihavanana aminao zahay. Dia mitahiny mpiara-mianatra rehetra vavaka tononona sy angatana amin'anaran'i Jesosy Reriany. Amen. Amen. Amin'ity androany ity dia hiresaka antsika ny amin'ny mofonaina sy ranonaina lesona fahafito moa ny rahantsika mamerina mbola amin'ny bokin'ny Exodosy any isika ankehitriny. Miarabanareo mianadahy tabaraka indray tsika amin'ity androany ity. Ny faniriako dia mba samy hita fifaliana isika ary hitondra fitahiana ho antsika izao fotoana mahafinaritra izao. Misy moa ny andininy mandrakariva izay natao tadidiana, tsy anjery ilazana azy, dia andeha mba hiarahantsika manao manatanteraka izany ankehitriny. Amin'ny bokin'ny Exodosy toko fahinina ambin'ny folo, somary lavalava izy, ka ny andininy fahavalo amby roapolo sy ny andininy fahatelo, andao ary iarahantsika manao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy: mandrapaoviana no andavanareo sy tandrina ny didiko sy ny lalako. Saino fa Jehova nanome anareo sabata, koa izany nanomezany anareo mofo ampy ho indroandro amin'ny andro fahenina. Koa aoka tsy hiala amin'ny fitoeranareo avy ianareo, ary aoka tsy hiala amin'ny fitoerana amin'ny andro fafito. Dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fafito. Niala tao amin'ny ranomasina mena ny vahoakan'Andriamanitra avy nihira fiderana, ny heritrehitra zany hoe afaka ny loza. Kanefa dia mbola andeha ho any amin'ny tany nampanantenana. Ny tanjona mantsy dia any amin'ny tany nampanantenana. Andeha indray izy ireo, dia lavitra, sarotra no miandry reto vahoaka reto. Mila nianatra lesona vaovao indray izy ireo. Dia natrehan'izany toe zavatra izany anefa dia vonin'Andriamanitra hitaridalana, hampianatra azy. Vonin'Andriamanitra ny hanome azy izay tokony atao rehetra mba ahafahany mitombo ao anatin'izany rehetrarehetra izany, no tsy maintsy ianarany ny fitsipifehezana rehetra, ianarany ny fifehezan-tena sy ny fampifozan-tena ao anatin'izany, ny tsy fitiavan-tena, ary ny tena zava-dehibe indrindra dia ny ianarany ny fankatoavana an'Andriamanitra. Nandritra io dia io dia tiako nilaza amintsika fa tena iankina ny ain'izy ireo ny firaisan-kina, ny firaisam-po, satria mbola betsaka ireo zava-tsarotra sy sakatsakana izay lalovana eny an-dalana eny. Ka dia andeha zany izy ireo milohan'ny andraisanareo fitenenana, dia tiako nilaza kely vetivety hoe ho zarantsika telo ty dindinika ity. Ny fizarana voalohany dia ireo fanandramana ny lalovan'reto Israelita reto raha vao nivoaka ny ranomasina mena izy. Dia ny faharoa diniantsika teo ny torohevitry ny ray aman-dreny, ary ny fahatelo farany ngeza be izy io dia le hoe Jesosy ilay mofonaina. Mandritra ny fotoana ifampiresahantsika eto ilay mpiara-mianatra namanisana, dia tiako nilaza amintsika hampahery antsika fa Andriamanitra inatrehany zavatra sarotra, inatrehany diry rehetra ao amin'ny tantara rehetra, dia Andriamanitra ny ivavahantsika io dia Andriamanitra mpamaha olana. Andriamanitra vonina mandrakariva hampiavana, satria dian'olona betsaka no miara-mandeha, mety famaofao ny hevitra maro samihafa. Ny Andriamantsika dia Andriamanitra mpampiavana. Zay ny hoe lary. Fa dia andeha mba hiaraka hifanakalo hevitsika ifampiresadresaka, fa todina ny olona hien'ny feonareo ihany kene. Ka dia andao jerevantsika ary ireo fizarana telo lehibe amin'ity dinidingatsia. Voalohany dia ndao mba ho resahantsika ny mikasika ireo fanandramana izay nalovany vahoakan'Andriamanitra raha vao nivoaka. Zao mantsy zavatra misy. Ny tantana ireo vahoakan'Andriamanitra niala tao amin'ny ranomasina mena, Andriamanitra, dia mieritreritra hoe tsy misy loza intsony. Efa milamina. Ary be dia be ny vahoakan'ny mpanara-dian'Andriamanitra mieritreritra fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia milamina teo zavatra. Tsy izany anefa ny zavatra misy, fa misy lalan-tsarotra, misy fisedrana
misy fizahantooetra, misy fanamboarana ataon'Andriamanitra ahoana ary ny dinika fanaovantsika androany. Fizarana voalohany, fizarana faharoa, fizarana fahatelo. Faly miaraba mianada, faly miaraba sy manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika mpiara-mianatra ny lesony sekoly sabata ihany ko. Nafinatra zany lay miainga zany eto ny dia ary ny fanandramana voalohany eto dia ilay tonga atao amin'ilay toerana antsoina hoe mara. Rehefa tonga atao ry zareo dia tojo inona? Tojo rano. Saingy zavatra nisy dia ranona io izy, ranon'angidy. Dia eto zany misy lesona indray omeny zanak'Israely, omen'Andriamanitra ny zanak'Israely eto zany. Efa hitan-drareo ny fitantanan'Andriamanitra ny ampitan-dranomasina mena, dia mbola ao ihany toerana tsy finoana. Rehefa tojo fahina zany ilay atao hoe saritsary, maka sary foana. ilay hitan-drareo dia manino? Ny monimony. Tsy miandry zany. Amin'ny telefona. Miandry akory ny fidiran'Andriamanitra tsehatra. Eo zany ny navoan-drareo. Dia lasa ny monimonina. Ary rehefa manjaka zany tsy finoana tia, dia tena zava-doza izy ity satria mitarika any amin'inona foana? Tsy finoana ilay izy. Nefa vao 3 andro reny nandehanana, miala avy amin'ny ranomasina mena, vao 3 andro zao. Mahavariana le 3 andro tsy nisotro rano izy. 3 andro tsy nisotro rano, mafy kosa aloha zany. Tena mafy zany. Ary io ohatran'ny matsiaro kely eto fa io mara io koa no anarana safidiny Naomy rehefa Rota rehefa tratry ny toetrandro sarotra izy tamin'ny fotoan'andro, tamin'ny fotoan'andro ihany koa. Any atsefasefany ihany zany resaka kely zany. Tao mara zany dia tsy maintsy nianatra lesona ny zanak'Israely teo. Ny voalohany dia hoe mila manana faharetana zany izy ireo rehefa mandeha miaraka amin'Andriamanitra. Izay zany aloha ny anaran'ny voalohany. Ary ny anaran'ny faharoa koa dia hoe Andriamanitra dia miara-miasa amin'ny olombelona. Fa raha hitantsika manko dia Andriamanitra mahay manao fahagagana, tsy mila ny olombelona izy fa saingy ny fidy mihitsy izy ara-iasa amin'ny olombelona. Tahaka ny nampiasany any Mosesy teto izay nanehoany hazo. Nampiseho hazo anankiray any Mosesy Andriamanitra mba ho atsipy ao anatin'ilay rano mangidy. Ny nampalahelo kely zany tamin'ireto zanak'Israely reto nahatonga anazy ohatran'ny hoe diso hevitra sy menimenina dia izao hoe everiny fa efa tokony ho azy raha teo ny fitahiana rehetra. Everiny fa tsy maintsy mitahy azy foana zany Andriamanitra nahoana ka diso Andriamanitra raha tsy mitahy azy. Dia mampalahelo izay toe-tsaina izay. Kanefa vao eo izy niaraka ny hitantsika fa vao teo mihitsy izy no nanaovan'Andriamanitra fahagagana tamin'ny nanokafana ny ranomasina mena. Ary vao eo mihitsy izy nihira, ny tononkirany ary dia hoe Jehovah, iza moa ny tahaka anao izay amin'izay Andriamanitra, iza moa ny tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana dia raina amin'ny fahatahorana mpanao fahagagana. Kanefa dia izay zany nampalahelo hoe nieritreretin'ny zanak'Israely zany fa tena tokony hanao fahagagana ho azy foana sy eo ny eo araka ny sitrapony Andriamanitra. Fa ngaha kosa moa dia tsy efa hitan'Andriamanitra milolo izy hoe mangidy. Fa ngaha tsy efa mahitan'Andriamanitra kosa ilay izy hoe andalo ilay vahoakan'Andriamanitra ka andeha tonga dia tolorana rano tsara. Ka izay indrindra ilay fitondran'Andriamanitra hoe tiany zany ny hatsapahan'ireto zanak'Israely reto ny fisiny hoe eo mihitsy izy ka mila ifampiresahana, mila ifandraisana toy izay ny fifandraisan'Andriamanitra amintsika, te hifandray amintsika izy. Ny famonjena antsika zany misy asan'Andriamanitra dia misy ny andraikitsy nampiasa Mosesy Andriamanitra. Le azo koa izy menata dia azo raisina ihany koa. Famonjena manko izy io le azo izay nahafahana nanovan'ilay rano azo sotroina dia maneho ihany koa ny azo fijalian'i Kristy izay manova ny fiainana tsirairay avy. Rehefa nandeha ary ny fotoana lasa indray izy ireo, nandeha izy ireo ary hitantsika nefa tonga tao amin'ny toerana anankiray dia afaka raivona atao teoriana indray mandeha moa izy. Mampalahelo fa rehefa nahita ny fitahiana izy ireo dia faly. Fa rehefa mandeha indray kelikely dia verimberiny eo amin'ilay tantaran'ireto vahoakan'Andriamanitra reto mandrakariva ny fikomiana sy ny fimonomonona. Adinon'izy ireo ny fa Andriamanitra mitantana azy io ka Andriamanitra manana tanana mahery. Indraindray avy any avelan'izy ireo anajamba ny maso, anajamba tsy ahitan'ny hoava mirapirana sy ny nampanantenana azy, ny olana ankehitriny mahazo anazy.
zay zany hitako olana be deaibe ampahalaradian'andriamanitra hoe tsy matakatra tsika ny dala tian'andriamanitra itondrana fa matetika ny orana eo anoloana eo ihany. Dia eto ary izy ireo tonga atao amin'ny toerana anankiray indray tonga atao eo Elimalay izy ireo. Tao Elimalay ina zahatra nitranga tao tsy nisy sakafo indray tao amin'ny toerana le dikan'ny efitra niala teo Elima izy ho any amin'ny efitra Siny. Dia tao amin'ny efitra Siny dikany hoe Elima mantsy dia zavamaniry. Zay le efitra le Elima hoe zavamaniry. Avy ny alokaloka tao zany nikoka ny fahatsaran'Andriamanitra tao dia tonga tao amin'ny efitra Siny ary tonga toe-javatra izay tena sarotra dia inona ny zavatra nisy tao io le fanaramana faharoa indray nolalovan'izy ireo. Mahafinaritra be ilay izy satria tena hita mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra. Nomeny indray sakafo indray zareo. Nomeny an'ity mofo any an-danitra mamy nandritra ny 5 andro. Efa tenenina zao hoe ny sakafo nao androany ihany ny alaina dia mbola misy maninona mitahiry ataoko be deaibe ny apitso lasaina ilay izy lasa olitra mandritra ary ny teny magaga mandritra ny 7 taona dia nomen'Andriamanitra foana ny izy ny sakafo tsy vitan'izay ko fa te hina-kia indray dia nalefa indray niny papelika indray ary ny tena natsikaiky anazy zany hita hoe tena hita mihitsy ilay fitiavan'Andriamanitra dia zao rehefa zomany andro dia omeny iny ilay izy avy roeny. Fa inona moa ny antony nanomezan'Andriamanitra izay sakafo izay? Fa inona ny tena antony? Fa naninona izy no nomena izay sakafo izay? Fa ka tsy nisy sakafo nohanina tamin'ny fotoana io. Fa inona ny antony? Ndeo rehefa tsika ary no amin'ny Exodosy 5:10 mba manasanao mba handray ny baibolinao. Exodosy 5:10 ka ny 9:7 mampalahelo ilay izy. Ka nanao taminy hoe inay anay izahay mba maty ny tanan'i Jehovah tany amin'ny tany Egipta raha nipetraka taisa teo anilan'ny fandrahoan-kena ka nihinan-kanina ho voky raha ty resan-kanina ty ka nitondra anay hivoaka aty anefitra ianareo hahafaty mosary. Amin'izy ireo zany ny tsy finanan-kena dia efa mosary. Io no antony nanomezan'Andriamanitra nyty papelika ty ary anankiray keo ny tena tanjon'Andriamanitra nanomezana an'izany dia mba ahafahany mikohaka tanteraka amin'Andriamanitra amin'ilay andro sabata izay nomen'Andriamanitra. Tadio tsara fa ny antony namoahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany Egipta tsy hoe ndao nareo hivoaka ny tany Egipta fa misy harena tsaratsara kokoa mihoatra noho ny ato Egipta fa avoainy io koa anina izy resaka fanompona zany dia tahaka izany kio tiako nilaza aminao fa anisan'ny antony hiverenan'i Jesosy ka handray-antsika ho any aminy amin'ilay lanitra vaovao vaovao dia mba ahafahako manompo an'Andriamanitra amin'ny fahafienoana mikohaka eo anatrehany. Andray ary hiverenantsika vetivety ny fanandramana izay nenan'izy ireo tany amin'izany toerana izany amin'ity resaka papelika sy mana ity. Voalaza teo moa zany fa nisy fahagagana 4 zany nataon'Andriamanitra. Ny tena mahafinaritra moa natao mara io natao anefitra Siny io namonomonina aza ny zanak'Israely dia namaolana foana Andriamanitra fa tsy mba nibedy azy ireo izy na dia tsy nakasitrahany ihany aza ny fimonomononany fa dia nanao fahagagana Andriamanitra. Manokana ilay fahagagana momba ny mana teto satria nisy fahagagana 4 nataon'Andriamanitra tao anatin'izay. Ny voalohany dia ny nandrotsahany mana isan'andro tao anatin'ny 5 andro ao anatin'ny herinandro zany samy manana ny sahaza ho azy avokoa ny olona tsirairay. Nisy nakabetsaka, nisy nakakely kanefa noho ny nijerena ilay izy toa izay nakabetsaka tsy hoe nanana ambiampy akory ary izay nakakely koa tsy hoe nanana tsy ampy akory. Izay aloha ny fahagagana voalohany. Ny fahagagana faharoa indray dia ilay hoe rehefa zoma dia indroa fatra indroa eny izany avy roa eny no nomen'Andriamanitra. Fahagagana ihany koa izany ny antony dia ilay amin'ilay hitsinjovana an'ilay andro fahafito satria rehefa andro fahaenina izany dia angonina ihany koa ny zavatra hohanina amin'ny andro fahafito. Ny fahagagana fahatelo dia izao tamin'ny voalohany raha nanangona ny olona ka namela sisa otramaraina isan'andro dia mivoaka olitra ilay izy, maimbo ilay izy. Fa rehefa tonga kosa ny andro fahafito nasaina namela sisa otramaraina izy ireo dia tsy simba ilay izy fa nohaniny. Ary ny fahagagana faha-4
dia tsy nisy manana latsaka tamin'ny andro fahafito. Misy lesona lehibe tena tian'Andriamanitra ampianarina azy ireo teto sy antsika ihany koa. Nandritra ny 7 taona dia miverina foana ireo fahagagan'ireo 7 taona. Fa ny nampalaila Mhm. nisy nivoaka rehefa sabata. Akaiza dia jiry dia inona zavatra nitranga? tsy diso Tsy nisy. Dia mbola Mosesy indray no nitezerany rehefa tsy nahita izy mampalahelo. Mampalahelo amin'izao fotoana izao izany ny fandaminana ataon'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Rehefa sabata ny andro tsy misy fanangonana mana tokony atao intsony. Ary izay na tonga ny Jehova hiteny tamin'ny Mosesy manao hoe mandram-pahoviana, roviana ihany mandram-pahoviana. Sady miteny entitra ny Jehova miteny an'izany ny malahelo. Mandram-pahoviana no andavanareo tsy hitandrina ny didiko. Dia teny mihitsy Jehova manao hoe saina fa Jehova nanome anareo Ny sabata. ny sabata. Ty zany dia tena antso ho anao. Miantso anao mandrakariva Andriamanitra. Tsy ny fiangonana, tsy ny olona nanome ny sabata. Jehova nanome anao ny sabata. Miantso antsika rehetrarehetra Andriamanitra ho amin'ny fiankofana ny sabata. Tsy nijanona teo ilay toe-javatra. Fa inona ny zavatra nisy indray tao aoriana izay toe-javatra izay? Inona ny zavatra nitranga tao aorian'ny fotoana io? Lasa indray zany zao ilay vahoakan'Andriamanitra. Mandeha tsy moramora eny ihany izy. Tonga izy zany zao ankehitriny. Ao refidima Tonga indray tao izao. refidima. Tao refidima indray zany zao reto vahoakan'Andriamanitra reto. Inona ny zavatra niseho tao amin'ity tanàna anankiray refidima ity? Inona ny zavatra niseho tao? Fantatsika tsara fa ny anefitra mila inona? Mila rano. Mila rano. Tena mila rano. Ankehitriny atsika mila rano. Izany manentana anao mba hisotro rano. Mhm. Mila misotro rano tsika. Ary amporisihana manao arak'izay tena tokony ho izy. Tsisy rano tany anefitra. Namana izany ny olana izany Andriamanitra. Izay no tiako tenenina aminao hoe ny Andriamanitra ivavahantsika io ny Andriamanitra ao ny Andriamanitra dia Andriamanitra mpamaha olana. Manana olana ve ianao ankehitriny? Vonin'Andriamanitra hamaha ny olanao. Zay ilay izy. Ny rano moa zany dia voalaza mihitsy zany satria ny rano fiainana izy io. Ary raha fiainana zany dia izy zany ny tena fiainana. Kristy ny tena fiainana. Jesosy ny tena fiainana. Ary Jesosy zany no hanome fiainana antsika ihany koa mandrakizay. Fa ny zavatra misy dia izao ny olona ny zavatra eto tany ihany no hitany. Ny androany ihany no tazanina. Rehefa tsy manana an'izao dia ohatran'ny hoe tsy miaina hono e. Tsy manana andry. Fa ny tena tiany ny lesona raha izany dia hoe nanome ny rano Jesosy ho fiainana. Ary aza adino ihany koa fa ny vatantsika ny ka ny impolisan-jato ny vatantsika ka ina daoly rano avokoa e. Izay ka tandidina manio zany fa Kristy mihitsy Dia inona tena no fiainana ho an'ny fiainana. dia inona ny vahaolana nataon'Andriamanitra tamin'ny fotoana io satria hitantsika tsara fa tena lazainy hoe nilahady tamin'ny Mosesy ny olo izy amin'ny 2:7-12. Nilahady. Inona no sotroinay? Nahoana dia ozy Mosesy fa nahoana ny milahady amiko ianareo? Nahoana ny makafanany Jehova ianareo? Ary zay na tonga ny anarana natao hoe inona ny anarany teo? Masa sy Meriba. Masa sy Meriba. Inona ny vahaolana natolotr'Andriamanitra ary teto? Satria Andriamanitra mpamaha olana Andriamanitra. Inona ny vahaolana nomeny an'reto vahoaka fa mimenina monina tsy fisindrana reto? Vahaolana nomen'Andriamanitra zany teto dia nisy toromarika nomeny an'i Mosesy mba hikapoka an'ilay vatolampy. Ka rehefa nikapoka an'ilay vatolampy Mosesy dia nisy rano miboiboika nivoaka avy tao na fa amin'ny fiangonana manontolo ny sotro ozy izy na afaka hetaheta azy rehetra. Izay zany ilay vahaolana. Ka efa voalazan'i Paoly ilay izy aty amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny Koritianina 1:10-14 nazavain'i Paoly tsara fa Kristy zany vatolampy zany. Vatolampy fanahy ozy izy. Vatolampy mihitsy. Vatolampy fanahy. Loharano Fa fiainana. reto vahoaka Israelita reto zany dia nanana tombontsoa lehibe niaraka tamin'i Kristy. Kristy ilay vatolampy nokapohana sy nanome Kristy zany efa tany tamin'ny fotoana. efa tany izy tamin'ny Kristy no namoaka ilay rano. Mahafinaritra zany ke. Ia. Ny hitantsika mandrakariva zany fa Andriamanitra dia niaraka tamin'ireo vahoakan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny andro rahona sy ny andriafo. Fa teo ihany koa nefa izy hoe
ny zanak'Andriamanitra mihitsy ozy mpanoratra kristiana anankiray atao hoe Ellen White. Ny zanak'Andriamanitra mihitsy ozy no nitsangana teo anilana nampibohiboky ilay rano velona saingy tsy hita ny mason'izy ireo. Fatako ny andro rao. Tiako tena mampahery azy zany. Mampahery atsika zany ry mpiara-mianatra namana isany. Fa Andriamanitsika io dia Andriamanitra mpamany olana maro samihafa ary tsy ela akory taoriana an'izay toy zavatra izay nge manasanareo mba anaky ny anokatra amin'ny Exodus 7:10 ka ny 9:9. Tamin'ny fotoana io ke nisy foko anankiray nanara-maso an'ilay vahoaka an'Andriamanitra. Izy ireo foko ireo Amalekita. Inona nataon'ny Amalekita? Ny Amalekita dia voalaza fa nahita ny fomba miady ny tanan'Andriamanitra. Fa saingy andeha izay mba hanandrana. Izy ahoana mba handramana? Tena nanohitra n'Andriamanitra. Nefa efa nahita ny zavanitranga teo dia mbola tsy nino ihany keo tsy mandray lesona. Inona zavatra nitranga tamin'ny fotoana io? Nanafika ny Amalekita. Rehefa nanafika moa ny Amalekita, mandigana kely ary amin'ny lesona zoma isika. Nanafika ny Amalekita. Ny Amalekita moa izany dia tsy dia tena zanak'Israely loatra no nankalainy teto fa Jehova mihitsy. Dia izay no namelezany hoe tia vahoakan'i Jehova ity ho asiana satria miady amin'ny Jehova izy. Ny zavatra niseho teto dia miseho indray Andriamanitra miara-miasa amin'ny olona. Nanome toromarika indray Andriamanitra, nanome an'i Mosesy toromarika indray izy hoe i Josoa no anangona miaramila hiady amin'ireto Amalekita reto fa izy kosa anangana ny tanany, anangana an'ilay tehana izany eny an-tanany eny an-tendrombohitra. Notohanany Ora sy Arona moa izy tamin'ny fotoana io. Midika zavatra be iny ilay fifanohanan'izy telo iny ny amin'ilay hoe rehefa nanandratra ny tanany Mosesy dia nahery ny zanak'Israely. Rehefa reraka ny tanany dia resy kely ny zanak'Israely. Io ilay lazako tany voalohany hoe iankina ny ain'izy ireo ny firaisan-kina, miara fiarahana miasa. Eto koa dia tiako mba isariana sainareo menadahantsika mpiara-mianatra rehetrarehetra. Fa ilay tena natsangana iny maneho ihany koa ny azo fijaliana. Eo anatrehan'ny toe-javatra mahazo anao, eo anatrehan'ny olana lalovanao, asan-drato mandrakariva. Andeha hifantoka amin'ny azo fijaliana izy. Tsy ondrika amin'ity tany ity, fa eo amin'ilay tendrombohitra mason'Andriamanitra ziona, eo amin'ilay fanatrehan'Andriamanitra asan-drato mandrakariva ny fanatrehan'Andriamanitra. Andeha ary itsika hijery torohevitra anankiray, torohevitry ny ray aman-dreny. Mahafinaritra izy io jetro no anarana. Dikany anareo jetro atsarana. Na dia ilay anarana fotsiny izany dia efa mety. Na eny tantaran'ny Mosesy izy sy fitahiana sy fitantan'Andriamanitra nandresen'ny zanak'Israely dia nanabe malasa ambana mangy sy mavangivangy tikavana. Dia tonga izy. Dia mba miaraka amin'ny vady Mosesy, vady aman-janaka Mosesy satria moa rehefa tonga tany Egypta zany vady Mosesy dia nasiany miverina ka ny Midiana. Dia eto indray izy namangy. Dia ny tantara dia fampiresaka. Inona mba mifihetsika mahafinaritra hitanareo tamin'izay nataon'ny Mosesy aloha rehefa namangy azy ny rafozany. Inona mba mifihetsika hitanareo tamin'izy tantara io? Ny zavatra mahafinaritra izany dia izao hoe tsy araky ny eritreretina hoe Mosesy no mpitarika. Fa rehefa nanoro-hevitra azy indray aman-dreny dia nanana fanetretena mihitsy zany Mosesy iaino ny torohevitra. Zava-dehibe zany satria amin'izao andro faran'izao tanora amin'izao fotoana izao matetika manao tsintsinina iny ray aman-dreny. Fa eto zany dia nahavoatry lesona mihitsy fa zava-dehibe ny manana ray aman-dreny ary ny soratra marina dia milaza an'izany manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao. Eto zany ito zava-dehibe mihitsy ty torohevitra ray aman-dreny izay noentiny jetro rafoza amity. Tsara ho marihana moa izany fa hijetro mantsy tsy Israelita ary inona fa nanana ny fombafomba-pivavahany ihany koa izy kanefa tsy nanambany azy Mosesy hoe ianao tsy mivavaka tsara tamin'i Jehova, tsy malala tsara an'i Jehova. Na dia sady efa mpitarika efa tena lehibe ary Mosesy dia tsy nanao tsinitsiny
sady tsy ray aman-dreny teraka azy kory izy mantsy. Fa mbola rafozana izy. Fa nafinaritra zany ilay toetrany Mosesy eto, ilay mankatò ray aman-dreny, manaja ray aman-dreny. Mo tsara ihany koa ny torohevitra nomeny Jetro azy, satria hitany fa navesatra be ny andraikitry Mosesy teo anatrehan'ny fitondrana zanak'Israely. Mahafinaritra ny dinidinitsika, ny hitantsika koa ny fihetsiky Mosesy tamin'ny voatonga ny rafozany, hitantsika tsara fa amin'ny Exodosy, Exodosy toko 21 dia voalaza fa raha voatonga ny rafozany dia nivoaka hitsena anazy Mosesy ary tena niankohoka izy nanome fanajana. Mila manaja ray aman-dreny isika, manaja rafozana. Eny manko olana amin'izao vaninandro antsika izao ny hoe rafozan-doza sy vonato jovanina. Miaraka Dia hitantsika mihitsy fa tena mila manaja ray aman-dreny isika ary torohevitry Jetro koa nge tena hitantsika tsara hoe tena mitombina tsara satria ozy hoe mijerena ao lehilahy mahay matahotra an'Andriamanitra, tsy tia kolokolo, tsara toetra, olona marina. Dia anyka na dia atao hoe fa antitra aza ty rafozany ity, ile tonga ny fitenena hoe antitra ihany. Nanaiky ny torohevitra izy. Any marana antsika zay izy menadany fizarana fahatelo farany. Satry ho lava ny fotoanantsika kanefa fotoana manapetra ihany. Ny zavatra resantsika farany amin'ity resaka ty dia le lohateny ngeza be le hoe mofinaina sy ranonaina Jesosy izy io. Ahoana no mba ampahirezinareo menadahanay ary mpiara-mianatra ny amin'ity fizarana farany ity? Ato amin'ny testamenta vaovao moa zany dia hitantsika amin'izany fa tsy misaraka mihitsy ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Fa ao amin'ny jaona toko 4 ao ny 17 ka hatramin'ny 15 dia misy an'ilay tantaran'ilay vehivavy Samaritana izay natsaka rano tamin'ny andro atoandro. Samaritana sy ny Jiosy moa dia tsy mifandray. Nefa Jesosy nangataka rano tamin'ny fotoana io, ary avy eo nefany i Jesosy naneho ny tenany taminy tamin'ny maha ranonaina azy. Hitantsika ao amin'ny jaona toko 4 io zany. Ary i Jesosy mihitsy no nampiseho fa izy ilay ranonaina. Ao amin'ny jaona toko 9 ihany koa dia mbola miteny ihany Jesosy milaza ny tenany fa izy koa no mofinaina. Izy no mana. Izy no mana, mofo avy tany an-danitra. Dia izany rehetra izany mampahery antsika satria izay ilay fifandraisana eo amin'ny Baiboly iray manontolo. Fa ny fiainana zanak'Israely taloha izany ka hatramin'ny ao amin'ny testamenta vaovao dia teo mandrakarivo Jesosy ilay mofinaina sy ranonaina. Amin'ny toe-javatra rehetra amin'ny fiainantsika izany, na ny lasanao, na ny androaninao, na ny rapitsinao koa aza, dia eo mandrakariva Kristy. Ny zavatra tiana ampitaina ihany koa dia hitantsika tsara zany avetsika ny mandeha fa Jesosy ilay mofinaina, Jesosy ilay loharanon'ny fiainantsika, Jesosy no mahay manova antsika, ka rary ny Paoly raha hiteny reny zahatra antranga rehetrarehetra eny izy Paoly dia ho anatra ho an'izao taranaka izao. Inona no azo ambarana namako ato? ny azoko ambarana nama dia izao hoe tena tiantsika Andriamanitra satria tena nomeny ny lesona dia miverina kely any aza adiny mianatra ny lesona. Zava-dehibe izy ity. Azy ity nge tsy lafo. Raha atao zany ny vidin'izy ity 2,7 ariary tsy mahazo bombotsony. Kanefa indray ataon'ny olona atsiramba. Fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra. Ny hafatra zany amin'ity androany ity dia mahazo toa mianatra ny tenan'Andriamanitra satria zava-dehibe io ary iankina no avintsika tsiraray avy. Ny tiako sariana kely ny saintsika ihany koa dia hoe eo amin'ny resaka izay moa zany ny tena nizahan toetra ny zanak'Israely, resaka sakafo sy rano. Dia eo amin'ny fiainantsika ihany koa dia mifandray matetika amin'ny resaka sakafo sy rano ny fakapana mahazo antsika. Ny ao amin'ny Baiboly fotsiny ohatra ny fahalavon'ny olombelona, ny fahalavon'ny Adama sy Eva dia nifandraika tamin'ilay voankazo voarara, zavatra hohaniny izany. Rehefa nalay mpanahy koa Jesosy tany anefitra
nalainy naka ny satana fanahy azy voalohany dia resaka hoe mofo, avadio mofo ozy izy ty vato ty. Ary nampalahelo koa dia le Esau nanakalony fizokiana tamin'ny voanemba ray vilia, izany hoe miodikodina eo amin'ny sakafo izany sy ny zavatra ampidiriny sotroina sakafo hohanina, zany no tena fahalementsika. Ary soa ihany fa resin'i Jesosy moa izy io. Teo amin'ilay izy nalaim-panahy dia nandresy Jesosy. Dia tiany Jesosy handresy toy izany koa isika. Marina fa nomena sakafo ny olona mba ho hihinana, mba ho tia misakafo efa nataon'Andriamanitra raha teo izany eo amin'ny fiainantsika, fa ilaintsika mahay mandanjalanja izany zavatra tsara omen'Andriamanitra antsika izany. Eny ary makasitraka n'izy menadansika tamin'ny fiarahantsika androany misaotra na mpiara-mianatra rehetrarehetra ihany koa ny azo amin'ny tinana azy dia izao hoe nisy fantaniana napetraka reto vaokan'Andriamanitra reto tamin'izay fotoana izay manao hoe moa eto aminay marina va Jehovah sa tsy. Ny azo antoka mpiara-mianatra naman'isana, ny azo antoka ry izy menada, eo mandrakariva Jehovah. Eo anilantsika mandrakariva izy ary vonona izy hamahany olako, hamahany olanao. Vonin'Andriamanitra hanome izay rehetra ilaintsika, kanefa itsy ankilany ilaina ianao hiara-iasa aminy. Raha ampiasaina ianao, raha antsoina ianao, aoka tsy ho rentsony ny fiteny Tomandahy, fa ny iray izay eo ambony no miantso ny aingà. Miantso anao Andriamanitra, ekeo izany antsony izany. Mila anao Andriamanitra. Ny faharoa fa amaranantsika anazy dia izao hoe ny tanjon'ity dindinika lesona fahafito ny arahantsika ity dia ny mampafantatra antsika fa mbola misy sabata fitsarana amin'izao fotoana izao, ahafahantsika miaona sy mifandray mandrakariva amin'Andriamanitra. Ka izay no natonga amin'ny andininy izay natao tadina manao hoe saino fa Jehovah nanome anao ny sabata. Ny farany fahatelo farany dia izao, vonona mandrakariva Andriamanitra hamaha ny olana izay lalovanao. Na manahoana endriny, na manahoana endriny, ianao maha-olombelonao mety reraka ianao, fa miantoraka mandrakariva amin'Andriamanitra, mijery ny azo fijalian'i Kristy, vonona ny hamahany olantsika rehetrarehetra Andriamanitra. Misaotra anao tamin'ny faharetana rehetra, misaotra antsika tsirairay avy tamin'ny fiaraha-mianatra. Raha sitrapon'Andriamanitra dia mihaona ireantsika amin'ny fotoana takan'izao, ny tompony mombanao. Andeha hiaraka hivavaka isika. Tompo tsara indrindra any an-danitro, ataonay ahoana tokoa no tsy hisaotra anao, satria niarahanay nianatra teto nampianarinao anay, fa ianao ilay Andriamanitra dia Andriamanitra miaino anay, mahafantatra ny olana ary vonona ny hamaha izany olana lalovanay izany, ka te hiara-iasa aminay eo amin'ny fanatanterahana ireny famonjenana ireny. Ampio ry izay Andriamanitra, hanaiky anao ary antoraka aminao isan'andro san'andro, ka na inona na inona lalovanay dia ianao no hiantorahanay. Apetraka am-pelantananao ary ty sabata izay mbola diavinay ity, mitahiny tsirairay avy, mitahy ireto mpiara-mianatra rehetrarehetra reto, hivavaka tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Amen.